Nitondra fanazavana momba iny fahatongavan'ny mpitandron'ny filaminana sy ny vaditany teny anivon'ny lapan'ny fitsarana Anosy iny moa ny tonian'ny fampanoavana sy ny lehiben'ny fitsarana ambaratonga voalohany ary nolazany reto farany reto zany fa tsy tokony anelingelinan'ny fahafahan'ny hafa ny fitokonana tanterahan'ny mpitsara sy ny prakitra. Toy ny olom-pirenena rehetra zon'ny mpitsara sy ny prakidrarany manatanteraka fitokonana saingy tsy tokony ahasakana ny zon'ny hafa tsy te hitokona ary tsy tokony hisakana ihany koa ny raharaha andavanandro ny fitsarana izany. Io ny nambaran'ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ary namafisy ny procureur de la République. Tamin'ny maraina teo dia nisy nanidiny ny varavarana teto amin'ny fitsarana, misy manokaka rojo via ary misy manao fanakanana amin'ny fidirana tao amin'ny fitsarana. Ny zo anao fitokonana moa dia zo fototra arovana lalam-pandrenana. Zo fototsy ny olom-pirenena ihany koa ny tsy manao fitokonana izay voalazana lalam-pandrenan'ny Repoblika. Lalam-pandrenan'ny Repoblika ihany koa no milaza fa ao amin'ny andiny fahatelo amby telopolo ny zo anao fitokonana dia omena ny rehetra fa izany kosa dia tsy tokony anoana ny fitohizan'ny raharaham-panjakana. Raha vakiko ny lalam-pandrenana eto Mahamasina amin'ny andiny fahatelo amby telopolo dia hoe le droit de grève est reconnu sans qu'il puisse être apporté préjudice à la continuité du service public ni aux intérêts fondamentaux de la nation. Manoloana zany andiny lalam-pandrenana zany ary manoloana ny zava-misy dia nandray fampiatra izahay naka vaditany nanao fitsirihana ny zava-misy teto amin'ny fitsarana. Ary rehefa vita moa ny asan'ny vaditany dia nandray fampiatra ihany koa ny amahana ny birao na ny vavady varavarana zay midy. Izany no natao dia mba ahafahany ny olom-pirenena rehetra vezivezy malalaka ato amin'ny lapan'ny fitsarana. Rahantsika malala fa misy avy lavitra tokoa ireo olom-pirenena tonga eto amin'ny lapan'ny fitsarana ireo fa amin'ny maha-service public azy dia tsy maintsy nandraisana ny fiapetra ary voalazana lalam-pandrenana. Taorian'ny fidiran'ny vaditany sy ny mpitandron'ny filaminana an-tsehatra nisy ny afaka nanio ny asany ireo mpitsara sy prakidrara izay te hiasa, nisy ny fotoam-pitsarana toy ny tranga tao amin'ny efitrano fahaenina teny amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy, nisy ihany koa ireo vao fonja no niatrika fitsarana.